Mifarana androany kosa ny fiaonana tampony favalo ambe folo eo anivon'ny Rotary Club district 9220 tanterahana teto Antananarivo fahombiazana no azo amezana ny fotoana rehetra. Fahombiazana tanteraka ireo efatrandro misy ny fiaonana tampony favalo ambe folo ny Rotary district 9220 no tanterahana teto amin'ny Carlton Nosy. Tonga namalina avokoa ireo rotariana mahery ny dimanjato isa avy amin'ireo firenena ao anatin'ny Rotary district 9220 izay tsy nanafana ny fahafapon'izy ireo na teo amin'ny fandraisana na teo amin'ny fivoatra ny fandaminana amin'ny ankapobeny nandritra ity fiaonana tampony ity. Izay efatrandro ny fiaonamben'ny Rotary district 9220 izay teto Antananarivo dia azo lazaina fa naomby latsaka sy andavana ny programma izay manana ary nafinaritra dia ny fandraisana anjaran'ny mpikambana rehetrarehetra sy doka naomby tanteraka izany hatrany amin'ny voalohany hatramin'ny fanokafana izay nisy ny filaharam-benay nentinay nampisehoana ny vahoaka teto Antananarivo fa ny Rotary dia fikambanana mpanao asa soa ary manakaiky ny vahoaka ary ny zavatra asa soa ataony dia ho amin'ny vahoaka. Ankoatr'izay dia naomby koa ny fanomezanay afo manga zany izay tanterahana teto Anosy mba hoentina mariky ny fifalianay dia nizarainay tamin'ny mponina teto Antananarivo koa izay afo manga izay. Ankoatr'izay miresaka teo amin'ny resaka maro isan-karazany tamin'ny fivoriana izay natao momba ny Rotary dia naomby satria feno tanteraka trano zany ny trano fanaovana ny conférence ary nahaliana ny mpikarakara ny mpikambana rehetra izay manatrika. Ireo Rotary Club misy 9 manerana Madagasikara moa no nandrafitra ny komity mpanomana isany amin'izany ny Rotary Club Ivato izay nanambara fa maro tombontsoa azon'ireo mpikambana tamin'ny fanatrehana ity fiaonana tampony ity. Zavatra maro tokoa no azona ampiarina zany ao anatin'izay conférence efatrandro zay satria misy hevitra lehibe tiana votra ao anatin'ny voizan'ny Rotary Club dia filamatra moa zany dia ny miasa miaraka amin'ny Rotary manova fiainana tena tsapa tokoa zany raha ny resaka navy teo zany dia tsisy mivoana amin'ny zavatra efa napetraky ny président international de Rotary Club international Randy Picton dia agir avec le Rotary changer de vie ary tena mipaka tokoa zany zavatra zany any amin'ny olona tsirairay voizina koa zany atao conférence satria firenena maro no hitantsika fa mandray anjara amin'izany ary samy manana mitraikefa ny tsirairay avy fanakalozana misy moa zany mazava ho azy dia tsapa fa zava-dehibe amin'ny fotoana salany zao ary miova foana toerana io zany miheritaona moa zany dia amoresy indray mandray azy dia mivoatrany hatrany ka noho izany dia tsapa fa tamin'ity aloha dia tena hafa tokoa satria teto Madagasikara ary tsy mbola nisy ohatr'izay zany amina conférence de district azy teto amin'ny district 9220. Tsy ahivana fa loha hevitra maro mifandraika amin'ny asan'ny Rotary international amin'ny mafikambana mpanao asa soa azy no nivelabelarana nandritra ny efatrandro teto. Nisongadina teto ohatra ny velakevitra fampahafantarana momba ny fandraisana anjara ny Rotary international amin'ny ady atao amin'ny poliomyélite na ny lefakozatra. Atao ihany koa ny fampahafantarana ilay boky gazety mahakasika ny fanampiana maolona na ny humanisme izay ivoaka isaky ny roa volana. Navoatra teto fa miasa ho an'ny vahoaka ary fikambana manantona ny vahoaka ny Rotary international. Aorian'ny Madagasikara moa dia Nosy Maurice indray no apetrahany ny fiaonana tampony amin'ny taona 2010. Iny fanadidinany koa tompo lasitoko vavy no andeha nakatonatsika ny fampalalambo voata amin'ny takarivan'ny asabotsy ity isorana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino orina an'izao fampalalambo vao zao ny fandarana mahenika fandarana vokarina sampana fampalalambo vao eto anivon'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma arto.